Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny le Jite. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Miavaka foana miaraka amin'ny Chin vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chin fonosana vaovao manolotra anao ny le Jite. Oay, toa laza mangirana sy malefaka tsara volondry. Natura. Sady manitra sy tanora lalandava koa indry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny le Jite. Nettoie manolotra ho anao ny le Jite. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Azolia, laitebera tsy misy karaha izy. Manolotra anao ny le Jite. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Fifaliana trano no iarahanay aminareo mpijery tompoko lasy tompoko vavy amin'ity andro ny alakamisy fa 24 ny volana Octobre ity amin'ny fitora sasany zao. Fotoanantsika miaraka amin'ny le Jite. Asainao naraka izany hatramin'ny farany. Nagasitrahana ireo mpankafy azy teny Ambojatofo tamin'ity androany ity ny Barea ny Madagasikara. Anomboka ny 12 Octobre ho avy izao ny herinandro ny fahasalaman'ny Renitsinjaza, tanjona apetraka ny ampihenana ny tahampahafatesan'ny Renitsinjaza eto Madagasikara. Nampahafantarina androany kosa ny glade alerte izay azo amantarana ny fahampitehan'ny hazo any anaty ala any. Any ivelany ny traotra ireo mponina any Haïti noho ny fisian-trangana kolikoly tsy karitra tany an-toerana. Mazava ho azy fa santionam baovao ireo tompoko lasy tompoko vavy anasananao indray anaraka hatramin'ny farany ity fotoana ity. Atombontsika avy hatrany amin'ny vaovao politika ny fotoana ho any androany. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Androano natateraka carnaval lehibe namakivaky ny tanàna Antananarivo ireo pomba sy mpanona ny candidat numéro 12 Erazaromampianina ny ainga fitetsy amin'ny QG Andraro izany nandalo tanàna maro nanerana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany koa ary ny farana tetsy amin'ny QG Atrany nanaraka izany akaiky ireo mpanao gazety ny Dreaming andao arahantsika ny fisotro zay. Vao maraina olona anjatony no tonga teto Andraharo andray anjara amin'ny diabe mitety tanàna tarihany candidat numéro 12. Vafaka kilometatra kely olona marobe no mifahofa tanana manofahofa saina sy miantsoantso izay tsy miala amin'ny era Erazaromampianina. Teto Ambohimanarina no toerana nandalovana voalohany misy amin'ireo olona no avy lavitra namonjy ny fotoana ny fanomezana tsy manaiky hatramin'ny farany ny tombo hatrany ny olona nanaraka ny diabe. Manoana Erazaromampianina numéro 12 tsy mampanina raha dia fanoana anazy foana na dia maina be arany andro. Izay mihitsy nahatonga anay aty tsy maintsy hanoana anazy izay mba ho lany.
amin'izay mba miova amin'ny fiainana mba manitra loatra matsika vagavanga sara tsafara tsy lara majorymampianina miasa zany mba hita hoe mba milamina ninny dia ohatr'izay ilay izy numéro 12 Rosiny dia voatoerana romonja no nandalovana nahatratra 12 kilometatra teo eo ny tandrozotra-piara nanao ny diabe olona narivo no manaraka izany resy lahatra tanteraka amin'ny vinanana ny kandida Rajaonarimampianina misy ny eo anaty fiara misy ny mandeha tongotra tsy tambisaina ny mpanohana eny amin'ny arabe tsy ny salasala ihany koa ny fiara notsotra no niditra tao anatin'ny diabe miaraka amin'ity karavany ity zay tsy hoanao karnaval satria zay efa resy lahatra amin'ny kandida numéro 12 ka tsy akanjo na hoe moyen fa ny fitiavana mihitsy any hidorona eto tsy miala amin'ny numéro 12 manentana olona zany misy lamana atao anatin'ny dia manentana olona maresy lahatra anako zany zao dia ohatrany isy ankerinasa dia avao izy manaraka ny carnaval hatramin'ny kize satria za zany dia tena numéro 12 hatramin'ny farany efa tena tsisy olona tsoa fa manaraka an'ity carnaval ity tonga tsaty amin'ny maki mbola makany Tsimbazaza any tsy ilazan'izay mpananakora sy mpanaratsy moa ny diabe natao tsy nahasakana ny mpanohana ny kandida Rajaonarimampianina ireny vao mainka aza nampikikika ny sasany antso amin'ny feo mafy numéro 12 hatramin'ny farany etsivina moa fambomanary namaki route de la francophonie 67 hectares hanosy andrefanambojana ary Ankadito Tsimbazaza Manakambahiny Ambandi Antaninandro Ambojatovo Analakely Antanimena ary Akorondrano no toerana nandalovana manitsabe mbola ho avy tsy mijanona treo ny fitetezana ny tanàna hatramin'ny amin'ny faritany paty ambony amin'ny akavanana sary mangamanga misy sarin'ny président anankiroa eo dia eo ny mariana Fahafalinana sy fankasitrahana tanteraka kosa no nasetry ny pon'ny faritra Sofia ho an'ny kandida numéro 12 Hery Rajaonarimampianina tamin'ity androany ity tsy maintsy tohizina ny efa natomboka ho ny pon'ny Boriziny sy ny taobe fandriana varatra ary ny tany Antsohi androany raha ny tafa tamin'ny kandida numéro 12 Hery Rajaonarimampianina izay lehilahy mahery mitazona ny teny nomeny ary mahavita ny zavatra nampanantenaina trano ireo ponina ny kandida numéro 12 izay nanala fahasahiranana tamin'ny fahavitan'ny fanadinana baccalauréat ny fahavitan'ny sekoly ny hôpitaly nanome rano fisotro madio ary efa andalina ny famatsiana herinaratra ny faritra mbola mahatoky akaiky ny kandida numéro 12 ny any an-toerana rano nambaran'izy ireo androany tanàna isan'ny mafana eto amin'ny faritra Sofia ny eto Boriziny saingy tsy nasakana ny vahoaka sy ny kandida numéro 12 tsy andi sy faly izany androany ny fandrombahana ihany koa ny andray tanana ity kandida numéro 12 Hery Rajaonarimampianina ity teto fifaliana maneho sady ny fifamalim-pitiavana eo amin'ny rotota izany tsy afianina amin'ny kandida Hery Rajaonarimampianina intsony momba ny distrika ny Port Berger sy ny mponina ao aminy fotodrafitrasa maro no efa nomena azy ireo toy ny fahasalamana ny rano fisotro madio ny biraon'ny fananan-tany ny baka hiampitanana ireny ranony be marivo fa indrindra ny fametrahana ny fandripahalemana sy ny maro hafa tsy misy navita loatra natany na dia somary ekaketrika ny sanany ary ny mpanohitra magnano endrika izy ny fikorontagnana
indrindra tsy atety Paul Berger samy mahetsika jiaby zany tsy natany sakina zany ifampandrosoana teto amin'ny district Paul Berger ary zahay koa zany ary misaotra azy manonkono isan'andro akoatran'izay ny tegna zava-dehibe ilazaka eto aminareo zany anisany tsy mampandrosoka ny anaraiky ny tsy fandriam-pahalemana ao agnatiny zaho moa zany c'est le président alohany amakivaky sifiatato ampaty réseau social nangataka tsologany taminao tarota evlo ary nomena somantsara niezaka zahay andreo atofloha niatiny tsy fandriam-pahalemana tataka réseau social amin'ny alalany dina tsy te hantiraneo na mpisaboazy sasany azy ka amin'izao fotoana zao zany noho ny fanekenao hampandriagna réseau social mandry réseau social amin'izao fotoana zao zany efa teo foana ary mbola manohana hatrany ny ezaka fampandrosoana nentin'ny filoha Rajaonarmapianina ireto vahoaka ireto ary mbola miandrandra hatrany ny toizany izany ho amin'ny ambonimbony kokoa. Ea zay misy tegna nazo fivoarana misy zay taminazy ary misaotra izy nagnano azy tegna nafapo zay am'le fisotro rano madio nameny présidentsika Rajaonarmapianina. Am'izay mbola tsy nahazo le rano fisotro madio tena misy mitsy le valona retiny ary tegna maro mitsy zaza tsy salama teto aminay teto. Zavatra nataony hery aloha teto podium sotodo ave baka fa maro zany raha vitany hery am'izao. Tena le tamin'ny baka mbola tsy vita aloha fa tena sahirana mitsy zay teto satria ny camion misy roapolo zany camion mandeha agny mitsaka mandeha Marivady jusqu'à Tsaratanagna tegna sahirana mitsy zahay teto. Kanjo am'izao fotoagna zao zay efa tsy sahirana intsony satria le baka fa misy fa normaly. Mikasika ny tombotsoa anazy nay tamin'ny filoha Rajaonarmapianina Martial dia tegna betsaka aloha ny vahoaka indrindra zay tantsaha mankasitraka ny leranga io zay hatram'izao mbola vonona andany azy amin'ny filoham-pirenenantsika zany tsy iza fa Rajaonarmapianina maro be dia raha vitany manoloana nizay hitanay ndrangony tondroasany teto Madagasikara. Magnentana anareo vahoaka zany mba hifidy amin'ny numéro 12 Rajaonarmapianina Martial. Valosoana tany tena maro be satria lalagna vitany tetezagna jiaby ny lehilegny nagatagny taminazy vitany ary tato baka tanterany ke zeny ny mafapo zahay zany ny Rajaonarmapianina. Ia mbola tianareo tohizana vereo efa nataondreo? Ia mbola tena tohizana atao ny fenazy. Ia mbola tena ilatsaka fitenenay numéro 12. Ny tadiavinay eto amin'ny poste d'origine ny mahafa po zahay ny tianay tadiaviny mbola tsy tonga vokatray avy amin'ny morony Sofia sy Bomarivo sy Anjobony raha fa matony vokatray vahoaka bojo ny vidiny ao amin'ny 2 arivo tokony kilony mody latsaka amin'ny arivo 800 tsy hita baka ny favokarana igny ny tegna tavela be eto origine ke raha ohatra miseho igny mivoatra jiaby ndeny ambanivohitra ndeny poste igny tegna maro ny ologno filo de 12 zay za ndiatrika azy ndiatrika azy aketo zany raha diako aketo ke zany vao ndiatrika azy za izy molo présidente filoha bon ndiatrika azy izy raha rigny aketo zany raha tiana aketo ndiatrika azy izy ndifidy azy ny tegna nahaliagna za zany za moa tanora le izy agnano agnamboatra stade municipal igny zany tegna nahaliagna zaha avy amin'izany le hagnano fandriam-pahalemagna satria zahay tanora baka mijaly mandeha magnara-defogna homby reo agny tihinagna tegna mijaly izy koa mandry tany zahay ravoravo za tegna avao koa hagnentagna olo ifidy numéro 12 satria zahay fagniriagna tegna hilainay zahay tanora zany zahay tanora no sady ato amin'ny district Port Berger ray manontolo
Vogno ifidy hery numéro 12. Lina tanteraka tamin'ny fanazavan'ny candidat Erajon Armampianina amin'ireo vina nitondrana ambonimbony kokoa ny firenena hatrany ireto vahoaka ireto. Tsy nahoana izy ireo ny ainandro sy ny hafanana fa dia nanongelatsofina avokoa izy ireo nandritra ny fandraisam-pitenenana ny fandimbiasana. Numéro 12 efa manana traikefa eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Numéro 12 ninina zavatra andrisehatra amin'ny fitantanana. Dia nijoro, nandroso, niazakazaka, ary mbola vonina niazakazaka miaraka amin'ireo to klasy eto vavy. Mangataka tolo-tanana aminao izy androany. Rehefa hifidy anao amin'ny fahafitony volana novambra dia mangataka tolo-tanana avy aminao ny président e. Ampio izy mbola iaraka anoy izay efa nataontsika to klasy eto vavy, izay efa nataontsika ho amin'ny fampandrosoana ny faritra nareo sy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ampio izy fa zany tena fitiava-tanindrazana. Asa mety ho vidin'ny olona vola ianareo ny safidinareo koa. Vola izay mety ho azonareo amin'izany laninareo ndray ihany fotsiny. Fa ny fampandrosoana izay metytsika dia fampandrosoana maritra. Toy ireo tanàna maro efa nandalovany tsy nanadino ny nitsodrano ity candidat ity ireo sojabe teto Borziny mba hibatana ny fandresehana amin'izay fifidianana amin'ny 7 novambra ho avy izay. Aleo lasana zahay ray aman-dreny atao agnatin'ny Borziny mitsodrano anao. Raha nikoran'ny jiaby teo gazinay olo raha mipetrakaketo tsara. Ka zany zahay avy mitsodrano anao. Aleo alasana ary maha ray aman-dreny dia ao. Zany mitsodranoneky misaotra androina tompoko. Ia. Raha tsy ahivina i Borziny izay isan'ny nanana ny salanisa ambony indrindra tato anatin'ny faritra Sofia tamin'ny taona 2022 ho an'ny candidat Erajon Armampianina ary izao mbola noporofon'ny vahoaka izao hatrany izany androany. Hijanona kely tsika aorindra tokam-barotra eto indray miverina eto anaraka ny toyny le Jite. Vao ny fanatanjahantena mahakasika ny bare Madagasikara talohany taorina zona ny tapakila hiatrika ny kanina taona 2024 dia anio alina no anainga hiala eto Madagasikara monjy ny kluba ilalaovany avy ireo mpilalao 7 mirala sisa tavela teto miampy mpanazatra mirala. Mialoha izay anefa ny folakandro teo nisy ny fionan'izy ireo mivantana tamin'ny mpankafy baolina kitra teny amin'ny kianjan'Ambozatovo. Nanjaka ny fihetsepo sy ny hafaliana nandritra izay mampita amintsika izay vaovao izay ary miary sorojo ravaka sy misy Razafinjatovo. Tehaka miaraka amin'ny fihetsika mirindra izay no nentin'ireo mpankafy baolina kitra nisaotra ny barian'i Madagasikara teto amin'ny kianjan'Ambozatovo. Nampihetsi-po azy 7 mirala ny fionana mivantana tamin'ny mpankafy izay ka dia nisesisesy teto ny fankasitrahana ny malagasy nanoana sy nanotrina azy ireo nandritra ny lalao natao teny vontoforona ny talata teo. Misy matoa mbola iaraka aminareo foana izay hoe tsy manadina anareo ary ny koa nefa anareo tsy anaranay dia tain'Andriamanitra daholo nareo. On vous remercie. On est content que vous soyez là derrière nous et que vous nous supportez. Ça nous donne la force de faire des résultats.
de faire des grands matchs et on vous remercie. À tous et vraiment ça nous fait chaud au cœur du coup ceux qui sont là et même le reste de l'équipe qui ne sont pas là. On est vraiment fiers de ce qu'on a pu faire et on est vraiment heureux de vous avoir rendu tous fiers ici dans tout le pays pour la CAN. Voilà misy match aroa anao fety betsika amin'ny 16 novembre izay 16 novembre match afara eto Madagasikara io raha tsy hoe mbola misy ihany ngamba mety misy organisé mbola tsy fantatro fa raha teto aloha zany dio match afara eto Madagasikara aloha andehanana ny Cameroun dia miantso atsika rehetrarehetra ho tonga eny amin'ny kianja votovolony zay tsy tonga zany dia anao fetsika après un match mety manodidina amin'ny 13 minutes raha mba mifoto ilay 13 minutes teny farany ngamba ataoko misaotra betaka atsika menakavy kitro-ambavaka anay sy nameny hery nafahanay nanjotoso an'izay adidy zay satria adidy masina ho amin'ny fireneny tia atao rey dia tasinyaina zalahy merci e tsy ny plalaony Barea ihany anefa no naneho ny fihetseham-pony fa ny mpanazatra ihany koa tsy ny salasala ny zarany hafaliny. Merci franchement. Isaorana ianareo nanoana anay ka nahafahana nahatafita ny lalao. Samy faly manana anareo na izay ireto na ny ekipa namanay efa lasa. Mirehare izay manana anareo matokony ezaka ataonay ho an'ny CAN. Misaotra anareo tamin'ny fandraisana, tsapanay fitiavanareo ka anao izay tratry ny hery izay ho tafita lavitra mba hahafapo anareo. Na somary tampotampoka ihany azy ity fiaonany ity, tonga maro ny olona teto amin'ny kianjan'Ambohijatovo naneho ny fanohanany sy ny fitiavan'ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Efa tsara ny qualité en joueur, ny fahaizany teknika, ny expérience, mijery koa efa manomboka efa mba manohana fa tsotrany taloha hoe mijery fa efa mba manohana efa manosika mijery. Wow, tena mahafinaritra satria voalohany hatrizay tamin'ny tantara dia mirary zany zay mba ho tonga hitondra kopy courage Barea fa lasa lavitra atsika. Mahay zalahy reto ka reto farany reto zany tena hita hoe tena nanao be. Tena mendrika zalahy zany le andehany any CAN mendrika atsika. Miraso be da be ho an'ilay zany le zay dia tavita avy tamin'ny lavitra indrindra. Tena mahafinaritra be ny ekipa atsika, matanjaka be ny ekipa atsika. Ty zaresantsika zany rehefa tonga amin'ny CAN. Nafinaritra ka zareo koa sady niezaka tsara moa tena naneho tampo tanteraka mihitsy nitraka efa zay nananana zareo. Dia mankasitraka an'zareo dia mampahery ihany koa mba ho tonga any amin'ny tanjona faratampony. Neny voatra ny mpanao baolina atsika zao tato ato satria lasa metsiketsika be ny fanina. Lasa ohatrany hoe lasa mirahina be daholo ilay gasy dia ohatr'izay dia lasa mazoto zareo manao zavatra. Maharosoa be dia be ho an'ny Barea dia ataovy tonga aty amintsika ilay kopy. Anio alina no hanainga eto Madagasikara ka hiverinany amin'ny club ilalaovany avy izy 7 mirahalahy ireto sy ireo mpanazatra roalahy. Efa lasa loha kosa ireo mpilalao sasany mila ravinahitra ivelan'ny France. Ratsaivina dia mbola manana lalao roa ny Barean'i Madagasikara ka isan'izany ny manoloana ny Soudan amin'ny 12 Novambra ho avy izao eny amin'ny kianjan'ny Vontovorona. Mirarosoa ny Barean'i Madagasikara. Misetry ny fandriampahalemana dia ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra sy any ambanivohitra no isan'ny vaindohan-drarahany ministeran'ny filaminam-bahoaka, ministeran'ny fiarovam-pirenena ary sekreterim-panjakana miadidina zandarmaria-pirenena. Iray tsy mivaky ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny fitandrona ny fahalemana eto an-drenivohitra sy any amin'ny tontolo ambanivohitra io no tanjon'ny polisy-pirenena sy ny foloalindahy. Nanamariana io endrika fiara-miasa io ny fifampitokisana dia nisy ny diabe ny firaisan-kina no tanterahan'ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekreteram-panjakana miadidina ny zandarmaria-pirenena. Etsy andaniny iray ezaka izay dia hisatrany ny fitohizan'ny fiara-miasa izay indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny asan'ny tontolon'ny fandriampahalemana.
Ny mpitandro filaminana zay androany dia ny mpitandro filaminana zay vondronan'ny polisy pirenena, ny gendarmerie pirenena sy ny tafika malagasy. Ametraka fanontaniana natao hoe midika inona ho an'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana. Tsotra ny dikany dia ny fampitokisana, ny fiaraha-miasa sy ny firahalahina satria dia hitanareo amin'ny fiainana andavanandro dia fampatoky ny polisy pirenena, ny gendarmerie pirenena sy ny tafika malagasy rehefa misy ny fanatanterahana miasa. Mametraka ihany koa tsika namana ho fametrahana fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny asan-dahalo eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia miara-miasa foana koa ny gendarmerie pirenena sy ny tafika malagasy. Izany dia midika fa ny mpitandro filaminana dia iray amin'ny tanjona izay ho tratrarina dia ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny fonosy lazantsika ety. Amin'ny pejy ny fahasalamana kosa dia nomboka ny 12 Oktobra ho avy izao ny herinandro ny fahasalamana ireny sy ny zaza. Tanjona apetraka amin'izany ny ampihenany tahampahafatesan'ny ireny sy ny zaza malagasy. Ankoatra izay dia hisy ihany koa ireo tolotra samihafa ho mamaimpona eny amin'ny toeram-pitsaboana hoy ny tompon'andraikitra tany Piadiana Zafindramanana sy Iaina Raony. Tanjon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ampidina ny tahampahafatesan'ny ireny sy ny zaza maty eo am-piterahana ary ireo zaza latsaky ny 5 taona mamony ainy ihany koa. Raha misy reny misa iray etsy isa-taona ohatra mamony ainy eo am-piterahana dia hena ho 300 sisa izany atao anatin'ity fanamby ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ity. Ahena ho 17 ihany koa sisa ireo zaza arivo maty eo am-piterahana isan-taona raha araka ny antotanisa ary ho 30 sisa no mamony ainy eo amin'ireo zaza latsaky ny 5 taona. Ho atsaraina arak'izany ny tolotra omena azy ireo mandritra ny fankalazana ny herinandro ny ireny sy ny zaza. Dia entanina zany isika ray aman-dreny mba hitondra zanakisika. Entanina isika izay mitaiza zaza mba hitondra ireny zaza ireny eny anivon'ny toeram-pitsaboana eny anivon'ny hôpitaly fa maimaimpona zany ny tolotra amin'izao fanatanterahana izao. Ary izao koa ny tsara tadiditsika ireny vaksiny ireny dia andoavan'ny fanjakana vola be, andoavan'ireo mpiara-miombonantoka amintsika vola be. Tsy hisy olona mihitsy eritreritra hoe ho ariana fotsiny vola fa natao anasoavana ny taranakisika ireny dia tokony anararoatra zany tsika hoe mba anisan'ny firenena omen'ny olona izany maimaimpona. Distrika Mahery ny Zato manerana ny nosy no azo tolotra maimaimpona. Isan'izany ny fanomezana vitamina A ho an'ny zaza 9 ka hatramin'ny 7-10 volana, ny fanomezana odikakany, ny fitiliana ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka, ny fanaovam-bakisiny ary ny fitiliana ny tsy mikaretina VIH amin'ny vehivavy bevoka. Marina fa andiany fa 5 ity hetsika herinandro ny fahasalaman'ny ireny sy ny zaza ity izay ataony 12 ka hatramin'ny 14 Oktobra ho avy izao. Sehatra sosialy lafiny fanjonona dia nanambarany anivon'ny ministera ny jono androany fa tokony hanaja ny fehim-potoana fikatona ny jono ny mpanjono. Mampiena ny vokatra ary tsy mampitombo ny trondra ao anaty ranomantsy ny tsy fanajana izany. Nanomboka ny 12 ny volana Oktobra teo ary ny fotoam-pikatona ny jono teto amintsika nentina nanamariana izany ny fampidirana trondra isan-karazany tao amin'ny fariny Andrano-Tapana. Anisany maharatsy ny vokatra eo amin'ny jono ny tsy fanajana ny fotoana voatokana anaovana an'izany, indrindra fa ny fotoam-pikatona ny jono. Fotoam-pikatonana izay nanomboka ny 15 Oktobra lasa teo ka mifarana amin'ny 15 Desambra ho avy izao. Mandritra io fotoana io no hitombon'ireo trondro antony nampidirany ministeran'ny jono zana-trondro tao amin'ny fariana Andrano-Tapana Ambohidratrimo. 5 alina isa zany no narotsaka teto ary zana-trondro eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 cm eo ny habeany. Ny fanaraha-maso zany dia anisan'ny dingana lehibe ny navitanany dina teo anivon'ny fikambanana rotota zany ny arahana tamin'ny ny autorité locale rehetra taty amin'ny district Ambohidratrimo. Azo tombony amin'izao ny mponina ety Ambohidratrimo miantso ny tompony andraikitra isan-tsokajiny kosa izy ireo mba hanamafy ny fanaraha-maso ny fotoam-pikatona ny jono. Izaho mangataka izay fanampiana indrindra gendarmerie eto amin'ny fahavedidiana ny Ambohidratrimo sy commune Talatamaty. Mbola ito izao fampidirana zana-trondro izao isan'ny mbola anaovana izany ny any amin'ny fariny Mantasoa sy tsy azo paniry. Pejy ny tontolo iainana izay hatrany dia manomboka izao azo fantarina ny tahany fampiteny ala.
Izany dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny glade alerte izay fitaovana kely iray nampahafantariny ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ity androany ity. Efa niasa nanomboka androany izy io ary afaka mampiasa azy isika rehetra. Ireo tsara ho fantatra mandidina izay ary no entin'ny Rinandre Malala sy misy Razafinjatovo amin'ity vaovao ity. Ohatra faingo 9 isan-jato isa-taona ny tany fampitehan'ny ala amin'izao fotoana izao. Nahita-piakarana izany raha oharina tamin'ny 5 taona lasa amin'ny ankapobeny. 7 alina hektara isa-taona ny ala ripaky ny fanimbana ataon'ny olombelona noho ny doro-tanety na ihany koa ny fanapahana ala. Manoloan'izany napetraka ny glade alerte anaraha-maso ny fivoatry ny ala. Izy io zany dia fampahafantarana ny fivoaran'ny ala misy eto Madagasikara. Raha ohatra hoe nisy nanapaka le hazo ao anatin'ny ala dia mety ho hita amin'ny alalan'io fitaovana anankiray hoe glade alerte io. Dia eo amin'izay mety ho hisy fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana indrindra izay eo amin'ny ministeran'ny environnement zany. Nanambara ihany koa ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala fa tsy hitsitsy amin'ireo mitrandraka ala tsy mahazo alalana na ireo mikapa ireo azo sarobidy. Mazava ho izy ny lalàna mifeny fitrandrahana. Fampiarana ny lalàna velona eto Madagasikara raha hazo voarara ny tapahanao dia efa fantatra inona ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana amin'izany. Androany no nampahafantarana ny fitaovana vaovao ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny fiarovana ny ala na ny glade alerte. Marina fa maro ireo fikambanana misehatra fitadiavam-baolana amin'ny fikajiana ny ala eto amintsika ka isan'ny nanao izany tamin'ny taondasa ny fikambanana frantsay izay nametraka ny Red Plus. Ho any Mahajanga ndraiky aloha sika amin'ity vaovao manaraka ity satria nandalo tany an-toerana ny alatsinainy lasa teo. Ilay teratany marokany nantsoina hoe Yacine Galam ilay tovolahy mitety any Afrika amin'ny alalan'ny bisikileta. Ny taona 7 izy no niala tany Maroc ka nandalo firenena maro ary izao mandalo eto Madagasikara izao. Aorianany eto dia hiazo any Maurice indray izy avy eo raha ity vaovao ity. Izy no antsoina hoe Yacine Galam, teratany Marokany avy ao Casablanca. Vao 12 taona monja nefa dia efa nahavita nitety firenena maro tamin'ny alalan'ity bisikletany ity. Alavirana 20 kilometra isan'andro no vitany. Efa nitety any Europe izy, nitety any Afrika ary izao mandalo eto Madagasikara izao. Ary noraisina teto amin'ny tanànam-boninkazo ny alatsinainy fa 15 volana Octobre teo. Karakortiabe. Bonjour les amis, je suis un Marocain, 32 ans. J'habite à Casablanca. J'ai quitté le Maroc le 22 janvier 2017 jusqu'à l'Afrique du Sud à vélo. À travers le Maroc, la Mauritanie, Sénégal, Gambia, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, Angola, Namibia, Zambia, Mozambique, Swaziland et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud jusqu'à Antana en avion. Et j'ai déjà visité le sud vers Antsarabe, Ferranazzo, Manakara, Mananzare, Nochevark, Manoro, Tamatav, Full Point, Sainte-Marie, Voimar, Ambelobé, et Ankefe et Nosebe. Et maintenant je suis à Majanga. Vraiment Madagascar c'est un pays magnifique. Magnifique, il y a la sécurité parce que les gens à l'époque ils disent Madagascar il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de routes, des conditions catastrophiques, mais la réalité c'est autre chose. Ici c'est un pays touristique, c'est tous les îles comme Sainte-Marie et comme Diego et comme Nosebe. Vraiment c'est un paradis. Il y a des routes catastrophiques vers le nord, il y a une route entre Voimar et Ambelobé. Mais les autres, c'est bon, la nourriture c'est bon, l'eau c'est bon, les gens ils sont accueillis. Par exemple ici à Madagascar, chaque soirée je dors chez les villageois, je demande le chef de village est-ce que c'est possible je passe la nuit ici dans ce village. Il dit bienvenue, pas de problème. Sedra maro no nolalovany nandritra ireo dina taon'ireo rehefa atao amin'ny fitiavana nefa izany dia vita ho izy moa nanamora izany ihany koa ny fandraisan'ny olona azy tamin'ireo toerana rehetra izay nolalovany. Avy eto Madagasikara i Maurice indray no hoteteziny amin'ny bisikileta miampy dia tongotra atsoaty. Iny ankoa ny ampitantsika maresaka iraisam-pirenena any Haïti noho ny tsy fankasitrahany roponina ny kolokolo misy any an-toerana dia natanteraka fidinan-dalambe ireo ponina tao Haïti omaly.
Amandali n'ireo mponina izay nanatanteraka izay fidinana an-dalambe izay ary rehefa nisy ny torabaty nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana dia nanohitra izany ireo mpitandro ny filaminana ka vokany dia olona miisa 3 no aratra mafy tamin'izany ary iray dia mpitandro ny filaminana. Omaly dia Amandali n'ireo mponina nidina an-dalambe tsy nankasitraka ny fisiana trangana kolokolo tany Haïti. Tao Port-au-Prince no nahitana olona betsaka indrindra natanteraka izany fihetsiketsehana izany. Tsy ankasitrahan'izy ireo ny nanjona ny mpitandro ny filaminana tao Haïti ireo vola fanampina nomeny Venezuela. Vola fanampina tokony nomena ireo sahirana any Haïti izay tsy voarahin'izy ireo izay ary nitarika ny fihetsiketsehana. Petro-Caribe no nanatsoana ity fanampina ity izay mitovy tanteraka amin'ilay vatsinankohonana napetraka teto Madagasikara. Rehefa nanomboka nanakorotana sy nitorabato ireo birao-mpanjakana tany an-toerana ireo mpanao fihetsiketsehana dia voatery tsy maintsy nanohitra ireo mpitandro ny filaminana ka nanapoaka ny basy. Maro araka izany ireo lalana tapaka tany an-toerana ary nisy ny fandoran'ireo mpanao fihetsiketsehana ny pneu tany amin'ny tanàna sasany. Mpitandro ny filaminana iray ary olon-tsotra 2 no fantatra fa naratra vokatra ity fihetsiketsehana ity. Raha ny fanadihadiana natao teo anivon'ny antenemeran-doolona tany Haïti dia miisa 4 amin'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernement tao Haïti teo aloha no fantatra fa nanodikodina ilay vola izay mitentina 3.4 miliara vola Amerikanina. Izany izay teo ambany fitarian'ny filoha teo aloha tao Haïti, Michel Martelly. Amin'ny 7:40 minitra alina izao hiato kely antsika natokam-barotra dia verina eto amin'ny tapany faharoa. Ho hitantsika ao anatin'izay tapany faharoa izay ny manodidina ny lanonana famaranana ny pazapa XV izay ataony sabotsy ho avy izao etsy amin'ny plaza Ampefloha. Ho fanohanana ny bare any Madagasikara dia nasaina nampiady rima ireo olona sendra ny mpanao gazety ny Jite ao anatin'ny Oyanao no anaranao izany. Mikasika ny labera no foronina ho an'ny alika indray ny hafa kelintsika androany ny navy ary ny ao anatin'izany labera natokana ho an'ny alika izany. Ireo zanam-pandaharana ireo ary no mbola hanasananao tsy hisaraka aminay ao anatin'ny tapany faharoa aoriana ireto dokam-barotra ireto.